vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandeteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran dia mpifaliana tanteraka no iaranay aminao ary manonona amin'ny fiadanan'i Jesosy ho antsika tsiraray avy any an-tokantrano any naiza naiza misy anao dia ho anao an'izy amin'ny fiadanan'ny tompo izany amin'ny alalan'izao vavaka Fifadian-Kanina iarahantsika isaky ny alarobia tahaka izao izay arahanao izao dia manasanao izahay hiaraka aminay ao anatin'ny federana ao anatin'ny vavaka indrindra ao anatin'ny ten'Andriamanitra rehefa avy eo aza misalasala ny andray anjara aza atao tahaka ny hoe mijery fahitalavitra ianao manaraka anay fa ataovy tahaka ny hoe alam-piangonana mihitsy ianao izany hoe mifatoka tsara manaraka an'izay rehetra ataonay ary aza misalasala mivavaka mafy midera mafy ao anatin'izany rehetrarehetra izany mialohan'ny zavatra rehetra dia hanandratra feontsikatsika amin'ny alalan'ny fiderana andeha ataontsika ilay hira fiderana anankiray mamy voninahitra ny tompo eto anatrianao ray ao anatin'izay hira fiderana izay manasanao afaka ekipinao masonao asandrato moramora ny tananao me voninahitra Andriamanitra afaka miantso sahaditsika amin'ny fanatrehan'ny tompo ao anatin'izany hira fiderana izany Tuanaceanao iray reto izay mitondrany fanatitra fisaorana famedika indrindranao ny andray midera voninahitra mandrakizay Tuanaceanao iray reto izay mitondrany fanatitra fisaorana famedika indrindranao ny andray midera voninahitra mandrakizay avozinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavana ho anay isanandro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako avozinao isanandro avozinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavana ho anay isanandro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako isanandro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako ampoanao ny fahasoavako tonga dia hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany fahasoavana izany izay avoziny amiko sy aminao isanandro isanandro inozy izy ny teny mpisalamo dia miteny hoe eny tokoa fa fahasoavana sy famindram-po manaraka
amin'ny andro rehetra ianako dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Isaona an'Andriamanitra amin'ny famindram-pony izany. Isaona an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana omena antsika isan'andro isan'andro izany. Ny zava-misy dia izao ianao no natory fa Andriamanitra no mijery. Andro aman'alina mizaha isan'andro isan'andro. Ao tsara ve izany zanako izany? Mba tena ao tsara ve ny fiainana? Izy no miantoka amin'ny fiarovanao anao mandritra n'iny alina. Antsika ka tafafotaka an'izao indray amin'izao maraina izao. Izy no miantoka anao ihany koa ary tena mampalantena. Fa hitantana anao amin'ity tontolon'ny andro ity. Isaona an'Andriamanitra sahady izany diavako malala. Isaona an'Andriamanitra fa tsy voavidy vola izany. Isaona an'Andriamanitra fa na io fahasalamana io ane avy aminy avokoa izany rehetrarehetra izany. O te hisaotra anao izay Jesosy. Te hisaotra anao ary te hankalaza ny anaranao izany. Misandrata Andriamanitra tsara indrindra o. Midera ny anaranao izay amin'izao andro maraina izao indray. Nomenao ity fotoam-bavaka ahafahanay mitady ianao, ahafahanay miresaka aminao indray Jesosy o. Ndreto izahay reto tsiraray avy ireto. Raisa amin'ny fisaorana ao anatin'ny vavaka izany. Raisa amin'ny fisaorana ao anatin'ny fiderana ataonay tsiraray avy izany. Andriamanitra tsy tahaka izao tokoa izahay raha tsy teo ianao. Tsy tahaka izao izahay Andriamanitra raha tsy niambona anay ianao. Hita mihitsy fa tsy mahavita anay ny vola. Hita mihitsy fa tsy mahavita anay ny arena, ny fahaizanay, ny fahalalanay, ny olo-pantatray. Fa zao dia ianao ihany miaro anay Andriamanitra. Ianao mihitsy ny karakaranay. Ianao mihitsy Jesosy Tompo natoy izao anay. Miteranao amankalaza ny anaranao. Afaka tonga dia misaotra mangataka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Mangatamba tena ho hisy fitarian'ny fanahy masina ao anatin'ny federana. Vavaka amin'ny fotoana rehetra izay ataontsika. Mangatana fanahy masina mba hatsapa amin'ny fanatrehana ianao anaty tokantranonao ao. Mangatan'Andriamanitra mba ho anisany voakasika ianao ao anatin'izao fotoam-bavaka izao raha azony anjaranao ianao anatin'izany rehetra izany. Jesosy o milanao izahay. Milanao izay ao anatin'izao fotoam-bavaka izay ataonay izao. Tsinitsina Jesosy milaza rehetra fihetsiketsehana ataonay ety ivelany ety raha tsisy mifanatrehanao. Marina amin'ny teninao ianao Andriamanitra fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany ianao. Eto afovoanay tsiraray avy ianao. Eto afovoany izao tokantrano izao ianao. Manatrika anay ianao Jesosy. Mampahery anay ianao Tompo malalako. Antananao apetrako izao dia mbola ataontsika ihany izay hira fiderana izay. Misaotra fanahy masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy Tompo fa miaraka aminay ianao. Halleluja. Misaotra Tompo. Apetrako izany ny momba rehetra. Ny fiainako am-pelatananao. Ny fiainako eo am-pelatananao. Anaoko ao Turia. Somino anao. Somino anao. Ano mano tu. Luau. Liatu nivelu maku. Sinyatu niraku. Somino anao. Somino anao. Yaradi Naza leanao Tautiki natuma Atukianao Yanao mlalanao Yanao Amini lalanao
Fikasanao Turia Ira mafiatsika Jesu minanao ao Asanda Jesu minanao Luau Ngatu nivelo magu Sinatuni lagu Sesomi rana Luau Hanau manutu Luau Ngatu nivelo magu Sinatuni lagu Eiana Mitsoka nawao Aleluia Enone ato nivelumanay Jesus Enone ato fisina Enone ato nisinay eto am'tizaotozato Tsisy ato tokony velumanay Avely zay satria vely enao Andriamanitra Aleluia Mitsoka nawa Mitsoka nawa Mitsoka nawa Mitsoka nao yani Mitsoka Mitsoka nao Jesus Mitsoka 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 nao fala-te Mitsoka Amizao fotoana zao manasanao mba ataontsika ty ato Vavaka anankiray ity Davida dia zao lehilahy malaza tamin'ny adiny lehilahy anisan'ny tena cuisana amin'ny ady ary atahora amin'ny fahavalo nalaza maneran-tany mihitsy tamin'ny andro Davida fa tsisy majana eo aloha raha resaka fahavalo izany fa ny secret Davida riavana malala dia ny rehefatratra mihitsy izy an'izany hoe Andriamanitra ny miaraka amin'izany Andriamanitra ny tena hoe vatolampiny heriny batery fiarovana azy ampingany lehibe ozy izy ary nasany teny mihitsy ary Davida any amin'ny salamy ny teny hoe tsisy atahorako tsisy antony atahorako ny ady loza ozy izy fa ianao no amiko afaka hiteny tahaka ny Davida ve ianao androany hoe Andriamanitra ao anatinao fa rehefa tena marina rehefa ao anatinao Andriamanitra riavana malala ireo orooro tahotra fanahina alahelo fiasa saina miala ho azy zany ary velanao Andriamanitra hibanao anatin'ny sainao sy ny fonao ao dia ankalaza tahaka ny Davida ianao ame voninahitra ny Davida ianao asay rehefatratra ianao fa anisan'olo andresy ianao sy ny ankonanao satria mialaka aminao Jehovah Andriamanitra
mpanao lanitra sy ny tany. Andao ataontsika vavaka zany teny Davida zany hoe enao ato amiko Andriamanitra tsisy antony atahorako ny loza, tsisy antony atahorako ny loza rehetra mety atahoran'olona amin'izao fotoana izao. Ny arety mandringana ve tsisy ampaninina azy zany Jehovah Andriamanitra ny atao anatiko. Mialohan'izay dia mitenena mihitsy aoka hiaraka amiko ianao Andriamanitra hoe mangatafy fiombahan Jesosy, atoloran Jesosy ny fiainanao, omeo an'Andriamanitra ny fanahinao rehetra, omeo an'Andriamanitra ny makasikasika anao rehetra ao anatin'ny tokantranonao ao. Aza mandeha irery na mirery amin'ny herinao na amin'ny zavatra anananao na amin'ny volanao na mety ny asanao na olo-pantatrao fa andao Jehovah Andriamanitra ataontsika assuré fa miaraka aminao izy. Mankasitraka Jesosy malalako, ndreto izahay Jesosy tompo. Zina tokoa moa Jesosy izahay reto. Tsy mahavita tena irery zany Jesosy tsy mahavita tena irery nananako zavatra rehetra Jesosy, tsy zavaka iantoko anay ireo, tsy zavaka ame anana de ray segondra amin'ny fianako ireo Jesosy malala. Fenao ny antony fisinay araka ny iranay teo Jesosy malala, enao ny antony fisinay Andriamanitra milanao amin'ny fianako enao ny laiko amin'izao fotoana izao mangataka aminao Jesosy raisy zao fiainana izao, raisy zao tokantrano mandray anao izao, raisy reto renim-pianakaviana, raim-pianakaviana tanora manandra-pe manolotra amin'ny fiainana ray manontolo ho anao izao Jesosy malala. Milanao izahay, milanao izay Jesosy tianao tahaka ny Davida izay Jesosy malala, zay tsy nirery tamin'ny tanjany, zay tsy nirery tamin'ny fiadiana zay anana na miaramila sy ireo zanak'Israely zay mbanomba anazy tamin'izao fotoana izany fa Andriamanitra velona no rehareha amin'ny mpanomponao ankanandresy tamin'ny adiny rehetra izy. Tompo ianao ny reharehanay ianao Jesosy malala koa no ataonay Tompo reharehanay manerana n'izao tolo izao. Lazainay fa velona le Andriamanitra miaraka aminay, lazainay fa mahela Andriamanitra miaraka aminay, tsisy antony atahoranay izay rehetra mitranga sotoa ny tantaranay fefa ompelatananao Jesosy malala no avinay rehetra makasika amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra anao Jesosy enao mena voninahitra, misaotra Tompo malalako ianao Yahweh. Misaotra Jesosy Tompo, mankalaza mankasitraka anao izahay, misandrata Andriamanitra. Misaotra Jesosy miaraka aminay dia lehibe noho ny amin'izao tontolo izao, mahery lavitra noho ny amin'ny fahavalonay, mahery lavitra noho ny amin'ireo fahavalo rehetrarehetra ireo zay milaza fa mandripaka gauche droite hatrany ampitan-dranomasindreo. Tsy atahotra an'ireo zay Jesosy fa lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Tompo, mankasitraka Tompo. Misaotra Jesosy. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha si Omega, ianao Yahweh, Alpha si Omega. Abentsika yazany ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha si Omega, ianao Yahweh, Alpha si Omega. Alleluia. Satria Tompo anaratra anazy amin'ny fotoana maromaro, amin'ny raha fiderana maromaro fa voafetra dia voafetra ny zavatra azontsika atao eto satria ao tanatiny onjam-peo tsika izao no zany andao ataontsika le hira mihetsiketsika aloha nandraisantsika ten'Andriamanitra, ataontsika le hira anankiray hoe midera mankalaza mioby an Jehovah. Ok faly anao anatin'ny tokantranao misy zavatra masorisoro zany indraindray lefa ny Satana fa aza manaiky domine ny zava-misy zany ianao, lafo zany esoro ny alahelo, esoro ny fahatezerana fa aoka mba ifaly ravoravo an'Andriamanitra ianao mevonahitra Andriamanitra ao anatin'izao hira fiderana izao. Ndahoara ataontsika pite hafantarana mihetsiketseo mpitsanganana eo
manandrata feo anjehova favoavonjyanao atao zay tokony atao tenaoterao ny tomponao midera mankalaza manandrata feo anjehova favoavonjyanao atao zay tokony atao tenaoterao ny tomponao misokatra ny lanitra ho antsika mirotsaka ny fitahy tsy voatanise hotahinanao raha miditry hotahinanao raha voky hotahina avokoa zay nananao re hotahinako ny aterakinikibonao hotahina ny akonanao tehaka fotsiny aloha midera mankalaza miubiare anjehova midiramira vavadiny fisarana misorazy rifanarehetra midera mankalaza miubiare anjehova midiramira vavadiny fisarana misorazy rifanarehetra misokatra ny lanitra ho antsika mirotsaka ny fitahy tsy voatanise hotahinanao raha miditry hotahinanao raha voky hotahina avokoa zay nananao re hotahinako naterakinikibonao hotahina ny akonanao dokina fotsy afaka mitehaka mafenao an jesosy ny famdambo ny fahasoavany ambony tontolo hoany taranakao indrindra fahoanao reo zavatso ny lanitra mirera ny famdambo ny fahasoavany ambony tontolo hoany taranakao indrindra fahoanao reo zavatso ny lanitra misokatra ny lanitra ho antsika mirotsaka ny fitahy tsy voatanise hotahinanao raha miditry hotahinanao raha voky hotahina avokoa zay nananao re hotahinako ny aterakinikibonao hotahina ny akonanao misokatra ny lanitra ho antsika mirotsaka ny fitahy tsy voatanise hotahinanao raha miditry hotahinanao raha voky hotahina avokoa zay nananao re hotahinako naterakinikibonao hotahina ny akonanao hotahina ny akonanao hotahina ny akonanao tanteraka aminao ane zany a hotahina ianao sy ny akoranao ray sika pity afatanana ny mpanompon'andriamanitra ray aman-dreny madame larsality andriary malala tehaka mafy tsika mandrapatonga amin'ny mpanompon'andriamanitra irery tompoko dia ampifofen'ny fifaliana ampanajana ampitiavana ary amin'ny fanetretena lehibe no afahako mandroso atao anatin'ny tokantranonao a tafaraka aminao anatin'ity fotoana lehibe a izay afatsika mandray afatra fampahirezana amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ity anio ity maro amintsika ny eo anatin'ny fotoana ny fifadian-kanina amin'izao fotoana izao a izay loko hoe tsy diso mihitsy ianao fa fotoana mety izao a ary mety indrindra ifandraisantsika bebe kokoa amin'Andriamanitra andraisantsika tolotsaina avy amin'Andriamanitra satria tadio tsara fa ao anatin'ireny vavaka mbana fifadian-kanina fitokanana kely izay ataonao reny a
dia mamangy anao Andriamanitra ary na dia ianao rery ato anatin'ny tokantrano ato no manatanteraka an'izany fa tsy hoe nareo menakavo hoe mety misy ankizy kely loatra tsy dia mahavita fivadikanina loatra mety misy olona mbola tsy dia tena abo amin'i Jesosy tsara koa tsy mbola zatra an'izany fivadikanina izany fa ianao no resy lahatra ato anatin'ny tokantrano ato dia inoko hoe hijery manokana anao Andriamanitra amangy anao Andriamanitra ikasika anao Andriamanitra ao anatin'ity fotoana anio ity milohany resantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka fohy ny tenako ametraka ny fiarahany eo ampelantanan'ny tompo angataka ny fitariany fanamasina ihany koa mankasitraka anao tompo malalany amin'ny fahasoavanao sy ny famondram-ponao lehibe izay nomenao tamin'ity anio ity na afahana indray Andriamanitra mandray afatra fohy avy amin'ny teninao matoky afa manakambara amin'ny tsirairay avy ianao ary niza mangetahita mba iaino ny feo anao amin'izao ora sy minitra izao dia ikasika an'izy ireo an'iza ny teninao zany atanjao izay ampaherezo izay satria raha ny sitrapony devoly dia ny mahita nay mitanondrika lava mahita nay kivy lava miatrika ny fiainana fa misaotra anao zay no menao fotoana tahaka an'izao ahafahana mifampahery ka raha miezaka manakivy sy mampitanondrika anay ny devoly ny teninao kosa ampitraka anay amelona fanantenana ampitombo ny finoana indray ao anatinay misaotra indrindra tompo anendry manokana ny lelan'ny mpanomponao ianao ary ikasika manokana ny fonony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen milohany resantsika ny tenin'Andriamanitra ataontsika le hira fio manao hoe vangio manokana tompo kasio manokana tompo amangy anay ianao tompo ao anatin'izao fotoana ianona ny teninao zao tsisy na dia anankiray ary ala maina eo anatrianao misaotra tompo vangio manokana tompo vangio manokana ani teu vawa te anao isi jagawa vangio manukana tumpoani vangio manokana tompoanio vangio manukana tumpo vangio manukana ani teu uvawa te anau isi jagawa vangio manukana tumpoani kasio manokana tompoanio kasio manukana tumpo kasio manukana ani teu ulumau te anarisi jagawa kasio manukana tumpoani kasio manokana tompoanio kasio manukana tumpo kasio manukana ani teu ulumau te anarisi jagawa kasio manukana tumpoani teu ulumau te anao nisitraka teu ulumau te anarisi vangio manokana tompoanio vangio manukana tumpoani amen mahazo toerana tompoko raha ao anatin'ny tokantranao ianao dia amangy zany ankohonanao zany Andriamanitra tadio tsara ry havana malala fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany ary za mino hoe fotoana mangina Andriamanitra anao zao fotoana ietsehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fotoana ikasihan'Andriamanitra manokana izany ankohonanao zany
tao anatin'ity confinement ty raha misy ao anatin'ireo ankohonanao mbola tsy assurena tsara hoe nandray an Jesosy teo amin'ny fiainany mbola tsy de nanolotra tsara ny fiainany ho an Jesosy dia inoko manao hoe ikasika an'ireny ankohonanao reny ianao ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao dia izao ovonjena ianao sy ny ankohonanao raha mino ianao tsy miandry an'ireo indro vao hamonjy an'ireo Andriamanitra fa ianao izay manaraka ity fahita lavitra ity manaraka izao toroteny izao dia ianao no mila mino ianao no mila mahatoky izay zavatra nambaran'Andriamanitra ianao no mila mitaky izay zavatra nambaran'Andriamanitra fa ho anao satria tadio tsara fa ny teny fikasana voasolotr'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia natao anao avokoa zany rehetrarehetra zany natao anao sy ho an'ny taranakao ho anao sy ny ankohonanao no nanoratan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ka azonao atao tsara ny mitaky inona tamin'ireny no mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainanao inona tamin'ireny no efa miverimberina enonao foana mety vao manomboka amin'ny taona dia mageny teny fikasana marobe mivoaka eny vava mpanompon'Andriamanitra ianao mety vao manomboka amin'ny taona dia mahatsapa ianao mandray ao anatin'ny agendanao bloc-note kelinao ao reny teny fikasana ireny hoe ty tanteraka amiko fa firy tamin'ireny tanteraka ary firy ny tsy tanteraka ao anatin'izao fotoana izao azonao takina amin'Andriamanitra zany satria natokan'Andriamanitra ho anao ireny teny voasoratra rehetrarehetra ireny ary tadio fa Andriamanitra tsy miteniteny foana Andriamanitra tsy manoratsoratra foana ny révélation men'Andriamanitra mpanompo nanoratra an'io baiboly io dia ho voalazan'ny baiboly manao hoe mahasoa ho an'ny olona rehetra mahasoa amin'ny olona izay miaino izay mino ireny rehetrarehetra ireny izany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ny boky ny apokalipsy no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra voalohany toko 12 manomboka eo amin'ny 17 hatramin'ny 17 dia ho raisintsika eo amin'ny 9 avy hatrany rehefa avy eo hatramin'ny 12 sy ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy tompo mivako toy izao ny teny ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy 12 avy hatrany ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fa nahidina ho any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny ary rehefa hita n'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy izay tenin'Andriamanitra izay no azavaika ao anatin'ny fotoana foy za mino hoe efa fantatra io tantara io ny ady lehibe ny fanandrina ireo ataontsika hoe mpanohatra na pikomy tao an-danitra tao ry devoly sy ny dragona sy ny menarana ela sy ny lucifera izay tao an-danitra tao ny fanandrinany tamin'ireo anjelin'Andriamanitra ry Mikaela ny anjeliny Jehova ry Gabriela ny anjely maro sy ny kerobima maro tao an-danitra tao ny fanandrina taminy ary tamin'ny fotoana nandeha ny ady inona moa no natonga an'le ady dia izao nisy fialonana be tao anatin'ny devoly tao Andriamanitra tany am-piandohana tsy namorona devoly zany fa namorona ny créature ohatran'ireny zavatra rehetrarehetra noforoniny ireny zava-boary noforoniny ireny ihany ireo menarana ela sy ireo devoly satana ireo fa rehefa tonga tao an-danitra tao izy ka nahitan'Andriamanitra nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany dia lotika ny fony feny fialorana tao anatiny ary nangetaheta izy hoe raha mba izano mipetraka eo dia raina somena voninahitra ohatran'io zay no natonga le ady tao an-danitra tao ny kombo ireo anjely ireo ny mahafinaritra nefa ireo anjely maro zay ny andany tamin'Andriamanitra no niady tamin'ireo devoly satana ireo ary tamin'ny farany dia ho voalazany tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe nazera taty amin'ny tany ireo devoly sy ny firongony nisy ompeda be ihany ho voalazany baiboly eo amin'ny andininy hafa eo manao hoe ny apahatelon'ny kitana raha dia niarana zera nararaka taty ambonin'ny tany nazera avy any an-danitra avy any satria ho ny baiboly vakitsika teo manao hoe tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra andininy favalo tsisy plasy nitsony tany tsy nety tamin'ny ntsony tany ary dia nazera taty ambonin'ny tany ireo ary ny ataon'ireo ety ambonin'ny tany ety amin'izao vanim-potoana ianantsika izao hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe loza ho anareo ry tany loza ho anareo ry tany fa nazerany aminareo le dragona nazerany aminareo le devoly satana izay manana fahatezerana mirehatra tezitra io devoly io
ary izy tamin'izany ihany nitezitra fa hatramin'ny androany dia mbola tezitra ary iza no mahatezitra azy voalazan'ny tenin'andriamanitra mbola vakitsika teo ihany andiny fatelo ambin'ny folo vakitsika farany teo dia hoy ny baiboly manao hoe lasa nanenjika ny raha vehivavy izay hiteraka ny razazalahy tadio tsara ry havana malala zao vanim-potoana iainantsika izao ny baiboly no milaza fa fantatry ireo devoly ireo fa kely sisa ny androny ary manao ny fomba rehetra ireo devoly ireo tsy te ho any amin'ny elo tsy te hijaly angiry firy hidradradradrany amin'ny elo rery any izy fa mitady ny fomba rehetra istomana olona be da be hiaraka amin'ny hijaly any miasa ety amin'ity zao tolo zao ty ireo devoly satanana zera ireo amin'izao vanim-potoana izao ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy ny tena iasany mafy za tsy miteny hoe tsy niasa izy hatramin'izay tena niasa izy firifiry ny olona efa potiny firifiry ny olona efa nataony telymoka baiboly dia milaza manao hoe ny devoly favalinareo dia mandehandeha tahaka ny liona amin'ny herona mitady zay arapany devoly satana raha mandehandeha sy mitsanga mandeha eny tsy mandeha mitsangatsangana tsy mandeha mijerijery fa mitady izay arapany ozy ny baiboly ary firifiry ny olona efa voarapaky ny devoly firifiry moa ireo olona ny olona maty tsy nandray an' Jesosy firifiry moa ny olona maty teo am-panotana firifiry moa ny olona maty nefa mbola tsy nibebaka akory firifiry ny olona maty kanefa mbola tsy nandray famonjena maty tao anatin'ny adalana maty tao anatin'ny fahavetavetana maty tao anatin'ny ataontsika hoe karazam-pahotana maro sy fahalotona eto amin'ity zao tontolo zao ity reny no ataon'ny devoly sambelona ary ataon'ny devoly raim-bava ataon'ny devoly ray mandrapaka satria ny antony nandefasana ny devoly tety ambon'ny tany nalatsaka tety tsy navela hoe ndana aloha mandeha mitsangatsangana eny ambon'ny tany eny nareo dia mandeha eny amoromoron-dranomasina eny tsy izany fa mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany mandehandeha tahaka ny liona iza moa ny dadiavan'ny satana devoly arapaka ny olona efa ao anatin'ny valany eny efa tsy matahitra azy tsony ireo ndray hoe ny andaniny andro efa hiaraka amin'ny agny ireo fa ny tena tadiavin'ny devoly dia tadio tsara fa ianao zanak'Andriamanitra io enao zanak'Andriamanitra milaza zo mijoro enao zanak'Andriamanitra milaza anao mitazona amin'ny filazanan'i Jesosy miazona amin'ny finoanan'i Jesosy enao zanak'Andriamanitra miziriziry ambampanompon'Andriamanitra anao io ninona zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty firifiry amintsika moa na dia nakatona aza ny fiangonana tao anatin'izay ray volana zay no tsy manaiky ianao mavita manao fotoam-bavaka ary olona tsy navita nitarika fotoana hatramin'izay eo anatin'ny tokantrano lasa nitarika fotoana olona tsy nitoroteny hatramin'izay lasa mavita mitoroteny mafinaritra zany fa ianao milaza zo mijoro ianao milaza azy tsy azo laizina ny devoly mitady fomba ary tadio tsara raha vavy sy anadamalala fa misy fotoana ny devoly manara roatra ao anatin'ity confinement ao anatin'izao confinement zao dia manara roatra ny devoly fa paikadiny hatramin'ny taloha zany manakatona zany hoe aloha tsy misy mivavabavaka amin'Andriamanitra mihitsy aloha akatona daholo ianao fiangonana ary nitetikadiny devoly dia atonga anao reraka atonga anao tsy mahavita mivavaka ny mafinaritra dia zao mitsangana isa-tokantrano kristianina ny cellule de prière mitsangana amin'ny isa-tokantrano ny fiangonana kely ny tokantrano amin'izao vanim-potoana izao ary disokajy ny devoly fa tadio tsara fa tsy mipetraka amin'izany satana ary ny devoly dia tsy mety reraka mitady ny fomba rehetra izy atonga anao iletika mitady ny fomba rehetra izy atonga anao kivy matady ny fomba rehetra izy istomana ianao hiala amin'Andriamanitra atonga anao varina eto amin'ity zao tontolo zao ty varina mitady vaolana tsy mitady vaolana roa ary tsy manana fotoana intsony fa niraisana akaiky amin'Andriamanitra fa matoa izy zahay mbola mitsangana eto te hitahiry ny finoana ao anatinao zay satria tadio tsara fa rehefa avy any amin'ireo any lanitra Jesosy ny baiboly manao hoe moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy tadio tsara fa dia tavy ny devoly kororoana ny finoana ao anatinao dia tavy ny devoly atao levona levonina ny finoana ao anatinao dia tavy ny devoly atao zay atonga anao irorosaina eto amin'ity zao tontolo zao ty ka tsy eritreritra tsony fa ho avy any eny fotoana hiviany Jesosy tsy ho eleny amin'ny raha any lanitra hoy voalazan'ny baiboly manao hoe fantany fa kely sisa ny andro iainany zay andro kely sisa iainany zay ane dia tsy inona kory fa le fotoana hiverenan Jesosy eny amin'ny raha any lanitra hitsara n'ity zao tontolo zao ty hitsara ny devoly sy ny firongony ary amatotra azy amin'izay anipy azy anatin'ny lavaka tsy hitanono any anatin'ny fariafo solfara izay andro kely sisa iainany izay anaova amin'ny devoly ny faraheriny mba hisintomana olona maro mba hisintomana mpivavaka maro hisintomana mpanompon'Andriamanitra maro hiara-devina azy any amin'ny elo any fa za te hiteny aminao amin'ity androany ity fotoana mety zao hitrakanao raha mitady ny fomba rehetra ny devoly satana manao ny ezaka rehetra ny devoly satana misitona ny olona mitady ny fomba rehetra ny devoly mitady ny hevitra rehetra satana ary tsy mety leo inona no mba toerana inona no mba andraikitra ny risinao manoloana zany devoly
tsy mitsahatra mitady andro amanalina miaza atsika andro amanalina miaza atsika isan'andro mandeha ny andalana ianao dia manara-maso anao izy aizany ray no faiblessiny ity inona ndray faiblessiny ity mpanompon'andriamanitra ity aizany fomba ahafahako miataky azy aizany fomba ahafahako mandavo azy inona ny zavatra tena manky amin'io dia ino ny profiten'ny devoly andavonanao za ty ampahery anao am'ty androany ity inona ny andraikitra tokony raisina raha mitsangana ny devoly mitsangana ny mpanompony satana manohatra n'andriamanitra mitsangana ny mpanompony satana mitsangana ny devoly miazakazaka manenjika an'ilay vehivavy hoy ny tenin'andriamanitra mivakitsika teo ny vehivavy tsy inona fa ny fiangonana tadidiko tsara izy toritenkely zay netiko teto mahakasika ny Daniel ho any izy fotoana tsy navela ny vavaka tamin'andriamanitra nandritra ny 30 andro raha Daniel ianao tsy mahazo mivavaka zany 30 andro ianao tsy mahazo miantso ny Andriamanitra ao tsy mahazo midera ny Andriamanitra ao tsy mahazo mankalaza tsy mahazo mandoalika amin'ny Andriamanitra ao zany ianao 30 andro fa raha mbola manaonao an'izany ianao dia ho atsipy any anatin'ny lavaky ny liona ianao ka ataon'ny liona ndray mandrapaka any zany lalàna ny voaka tamin'izany vanim-potoana zany zany ny didina voaka ary nasiany mpanjaka tombo-kase mihitsy izy tamin'iny nasiany mpanjaka tombo-kase mihitsy hoe tsy mahazo vovana tsony ty didy ity tsy maintsy tanterahana fa nafinaritra tamin'ny Daniel nininona menace rehetrarehetra ny andry any Daniel nininona fanamby rehetrarehetra tsy maintsy natrehan'ny Daniel tsy niova tamin'ny fitiavany an'Andriamanitra izy tsy niena ny fifandraisany tamin'Andriamanitra mbola nijoro matoka mampanомpon'Andriamanitra foana izy fa be da be aneny mpanompon'Andriamanitra efa lasa ny ravitanany be da be aneny mpanompon'Andriamanitra tsy samy jorotsono amin'izay mampanompon'Andriamanitra azy zay fa i Daniel tsy menatra na fantatsy Daniel tsara raha mijery amin'ny Daniel toko faheninao ianao jereo ny tantarao fa rehefa fantatsy Daniel tsara fa vao izy soniny didy fa tsy mahazo mivavaka amin'ny Andriamanitra intsony izy dia zao mifanapaka-hevitra no raisiny vao maika niakatra tany ambony rihana tao amin'ny tranony izy raha isanandro Daniel mety ny rindrim-baravarana dia nivavaka tao amin'ny mangingina nanatanteraka le tenin'i Jesosy manao hoe ny rainao zay hitanao amin'ny mangingina no amaly anao dia tamin'io fotoan'io Daniel rehefa tonga ny teny manao hoe tsy mahazo mivavaka ntsony ianao niakatra tany ambony izy voalaza ny tenin'Andriamanitra ambony rihana novahany ny varavarankely ary vao maika niantso mafy izy vao maika nivavaka mafy izy vao maika nampitombony ny feoany mbola sanjoro zany lehilahy zany ankadiny na dia nisy fotoana aza mahamay ny ady natrehany nalefa tany anatin'ny lavaky ny liona Daniel tsy nanakery tamin'ny liona tianao hoe zany kristianina tsy raitra ny liona zany tianao hoe zany kristianina hoe ny liona mipitrapitra mahitanao raha mahita olo-kafy izy tonga dia ataony ray mbava satria fantatsika tsara ny tantara tamin'izany vanim-potoana zany fa rehefa navoaka velona tsy voakasiky ny liona Daniel ireo olona niapangany Daniel ireo olona nanipany Daniel tao andavaka ireo indray nalefa tao ary voalaza ny tenin'Andriamanitra raha mamaky ny tantara ireo bokin'ny Daniel toko 7 ao dia voalaza ny baiboly manao mbola tsy nitotona tany amin'ny farany ambany tany amin'ny lavaka ireo olona ireo dia efa montsomontsany ny liona teny ampandinana teny izy niaraka tamin'ny vady amanjanany tapatapahany liona teny ampandinana teny fa i Daniel natotona naletika tao anatin'ny lavaka tao ireo liona ireo indray no nitaty azy tao tsy hidona amin'ny tany so dia marary Daniel tianao hoe zany ho lehilahy sy vehivavy mangovitra satana vao mahitanao tsy sahany devoly mikitikitika anao tsy hitany devoly zay fomba andrapahana anao raha vavy sy anadamalala mila fanany zany mila fanampo zany mila firaidaredala mila fatokina n'Andriamanitra tsy matao masomena mitsoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy amin'ny mampanompon'Andriamanitra nininona didy mivoaka any aza ena amin'izay didy mivoaka any ambadibadika any ny fitiavanao an'Andriamanitra tadiavo ny fomba rehetra tadidiko tsara mety nalaiko sara tsaina teo hoe raha nisy sinagoga amin'izao fotoana zao hoe fiangonana raha nisy trano fivavahana nisy sinagoga teo amin'ny toerana nisy andry Daniel io fandehanary Daniel mivavaka mety nakatona daholo ohatra zao misy atsika zao ny toeram-pivavahana rehetra tamin'izany fotoana zany satria tsy misy mahazo mivavaka tsony tsy misy mihazo miantsony Andriamanitra anatin'ny 30 andro fa i Daniel mitady fomba mba zanak'Andriamanitra ohatrano ve ianao mba mitady ny fomba ve ianao sa ozy ianao hoe zaranao ary nikatona ve ny fiangonana dia mba makamakaina kely aloha zao efa ela nezakazahana raha vavy sy anadamalala tsy mbola fotoana fakanaina zao tsy mbola fotoana fipetrapetrahana zao tsy mbola fotoana izao ahatonga anao rebireben'ny devoly ka sanatria ny devoly indray no mindrana amin'ny fotoananao
fa fotoana zao ifandraisanao akaiky an'Andriamanitra de tava fomba Daniel niakatra tany ambony ary tsy natahotra zay didy mivoaka tany ambadimbadika tany vao maika niantso ny Andriamanitra izy ary zay indrindra no natonga an'Andriamanitra naneo ny voninahiny sy ny heriny amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ry tokantrano malala mandray an'ity fahita lavitra ity tia hita fahagagana ve ianao niovy ny ankonanao tia tsapa ve ianao zany Andriamanitra mandray andraikitra ny amin'ny fiainanareo menakavy zany mba tianao ve ho raisin'Andriamanitra tanana ny fahasalamanareo ny ankohaninareo na dia tsy misy vola miditra ary le mbadibadika any hatramin'ny tafianareo zay rehetrarehetra momba anareo mihoatra lavitra no hitsinjovan'Andriamanitra ny voninkazo eny antsasan'ny voromanidina no hitsinjovan'Andriamanitra anao tianao ve izany avan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao za teny aminao tadiava ny fomba rehetra ifandraisanao akaiky amin'Andriamanitra azahena ny fitiavanao an'Andriamanitra vao maika ampitomboy ary zany Daniel teo aloha dia ho voalaza ny Baiboly manao hoe efa fanao ny hatramin'izay zany fa raha voaka ny didy tsy niova tamin'ny fanao any Daniel nampitombony mafimafy kokoa zany androany teteny aminao indraindray ny devoly mitady fomba mba hanakatonana anao tsy eona amin'Andriamanitra intsony hitady ny fomba rehetrarehetra mba matorana anao tsy hitady an'Andriamanitra tsy hideran'Andriamanitra intsony izany paikady ny devoly efa lany andro zany fa ianao zanak'Andriamanitra efa mahiratra amin'izao vanim-potoana izao voalaza ny tenin'Andriamanitra ao boky Isaia 1:1 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe amin'izao vanim-potoana iasan'ny devoly tsy miato zao andro aman'alina mihaza ny zanak'Andriamanitra sy ireo milaza azy mitazona an' Jesosy eo amin'ny fiainany ny Baiboly manao hoe ianao mitsangana dia mihazava fa tonga ny fahazavanao ny voninahitry Jehovah efa mamirapiratra aminao fa indro aizina ny manarona ny tany aizy pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny sehoan'i Jehovah ary aminao ny posahany voninahiny ry mpiaino malala amin'izao vanim-potoana izao vanim-potoana izao hitsangana antsika hijoroantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika vanim-potoana izao tsy hahatonga anao ferinaina tsy vanim-potoana hisitritrianao zao fa vanim-potoana hitsangananao amin'ny mampivavaka anao vanim-potoana mbola asahinao mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra vanim-potoana mbola ampisehoinao ho hitan'izao tontolo izao ho hitan'ny devoly fa mpanompon'Andriamanitra ianao ary ny Andriamanitra ao dia mavonjy anao na dia efa misy liona mierona mitady izay arapany ary mitady andrapaka anao mila mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao fotoana mety izao tsy vanim-potoana toritoriana Jehovah tia ampiseho ny voninahiny aminao miandry anao hitsangana fotsiny izy tsy vanim-potoana fa toritoriana izao mitsangana ianareo zay matory voalaza ny tenin'Andriamanitra mifaza anareo zay matory mitsangana matra hampazavanao Kristy miandry anao hitsangan'Andriamanitra dia aneo ny voninahiny hampazavanao Kristy nindry efa miposaka aminao ny fahazavanao miandry anao hitsangana maninona ny afenina ny fahazavana zay aposak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao inona ny mahatonga anao indraindray menatra indraindray ve matahotra vavan'olona indraindray ve lasa misitrisitrika indraindray ve lasa tsy manam-potoana hivavahana tsony lasa variana misaintsaina rehefa misaintsaina zavatra amin'ny alina na amin'ny maraina eo ambombony fandrina ao tsisy atao dia lasa zavatra hafa mihitsy nieritreretinao inona re zany ataoko ahoana hitana vola ataon'ny devoly tototra ny karazana fanontaniana be da be eo anatin'ny lohanao anka tsy misy tsony na dia hisaintsainanao ny zavatra nambarin'Andriamanitra taminao ary fa nisy teny fikasanany mialohany problème zay atrehanao eo misy teny fikasanany mifanaraka amin'ny oady zay atrehanao androany io misy teny fikasana ifanalefan'Andriamanitra melohan'ny ady rehetrarehetra zay eo alohanaao maninona indraindray ianao tsy mety hisaintsainana zany maninona ianao no mieritreritra foana hivoaka anatin'ny olana hivoaka ao anatin'ny ady amin'ny alalan'ny herinao sy ny tanjaka ao fotsiny ady amin'ity androany ty aty anaitra anao tezitra ny devoly amin'izao andro farany zao ary tezitra amintsika zanak'Andriamanitra izay milaza mitanan'i Jesosy mitanan'ny filazana azy izay miazona an' Jesosy eo amin'ny fiainany lasa mandeha manenjika antsika ny devoly ianao fiangonana zanak'Andriamanitra vehivavy voalaza ny tenin'Andriamanitra izany vehivavy zany eo anatin'ny bokin'ny apokalipsy dia tsy inona akory fa fiangonana ny kodiny zany andininy 7:7 dia voalaza ny Baiboly rehefa hitandragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy nanenjika ny fiangonana ritady ny fomba rehetra enjehany atao inona moa tiano arapaka le zazaka teraka ny fiangonana tiano arapaka satria isaky niteraka ny fiangonana dikan'izany hoe niteraka zany ny fiangonana dia zao misy olom-bonjena vaovao indray misy olona vonjena vaovao indray hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy zaka ny devoly zao ary io ny tiany arapaka io ny tiany atao sambelona io ny tiany atao raimbava nitady anenjika le vehivavy izy izay hiteraka ny zazalahy amin'izao vanim-potoana izao za tsy miteny hoe za fotsiny tehiteny aminao mana hoe mitady anararoatra fotsiny satana mety nisy fotoana ny devoly nanararoatra io mba sankisankely hitako tao anaty Facebook tao
mahatonga saina ihany ozy le sankisankely zay manao hoe nisy nasiny zareo karaha sarina globe terrestre teo karazana zavatra boribory ohatry ny ty zany monde entier sariny ty zao tontolo zao ty napetrany teo de nasiny développé teo de nasiny jesosy koa zany teo akaikiny teo le développé mihazona le izy ohatran'izao de miteny manao hoe hitanao tsara fa zany mifehan'ty zao tontolo zao ty nataoko nakatona daholo mifaingonana de nikatona nataoko nidina daholo mifaingonana de nihidy daholo za no mihazona azy tena malo ny jesosy de zao mivaly tenin'i jesosy manao hoe diso hevitra ianao ny fiangonana ny azonao nakatona fa izao jereo anefa nataoko lasa fiangonana daholo nisy atokantrano rehetrarehetra nataoko lasa fiangonana kely daholo ny tokantrano ny mpindro zany teteny aminao raha vavy raha nadamalala ny devoly raha misaina nisy ratsy atsika ao anatin'izao confinement zao Andriamanitra amadika an'izany zava-tsoa hitahin'Andriamanitra anao anasoavan'Andriamanitra anao sy ny ankonanao Andriamanitra tiany eo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ary amin'ity androany ity te hanaitra anao te hanaitra ny fonao sy ny sainao raha miady ny devoly ary mitady ny fomba rehetra andavonantsika itsika zanak'Andriamanitra andao hitsangana aizy naneny manarona ny tany aizy pito manarona ny firenena raha tsy hijery rehefa tsy eto Madagasikara fotsiny tsika firifiry ny olona eto Madagasikara eto ao anatin'ny fitondran-tena adala fifamonona mamoa fady tena rehefa ny olona zao rehefa mifamono tonga de amin'ny fomba feno abina foana mijereva ianao gazety miaino ianao radio mijereva télé fa zay foana ny soratra ao amin'ny fomba feno abibina ary misy olona mifamono mihitsy gaga tamin'io maly safako maly nahita vaovao anankiray hoe vehivavy ny famono de nono tamin'ny fomba feno abibina le anankiray tsy nakasarotra isa naleviny teo akaikaiky ny tokotany teo ihany izy nangady lavaka gaga ny olona ina koa ary nity mangady lavaka andro alina ty ary rehefa nitadiavina le vehivavy misaotra ny tombo fa hita tao anaty lavaka tao efa maty alova de mba hitany havany ihany fomba feno abibina zany hoe efa mivadika mihitsy ty zao tontolo zao ty fa am'ty zao tontolo zao ty maizina am'ty zao tontolo zao ty ao anatin'ny tsy fahalalana ity zao tontolo zao ity mandeha mirimirimaka any fampitehana inona ny andraikitra ny raisitsika zanak'Andriamanitra ny andraikitra lehibe apirisian'Andriamanitra atsika ndao hitsangana ndao iamazava aseho fahazavanao fa ny fahazavana napetrak'Andriamanitra ao anatinao mba hahatonga andreo olona rehetra maizina manodidina anao reo azava alala ny tokony alehany afantatra ny tokony ataony tsy anaonao foana intsony amin'ny fijoroanao fa indraindray any atsika rehefa tsy mijoro any atsika rehefa tsy mampiseho zay fahazavanao anatintsika zay any atsika de lasa manjaka ny maizina manjaka ny ratsy ary ny devoly rehefa miasa anaty maizina satria ty zavatra kmaizimaizina izy ratsy mitsangana ianao ratsy mijoro ianao zanak'Andriamanitra de anararoatra satana ary amaro reo olona rembony devoly ataon'ny devoly sambelona hoentin'ny devoly velona makany amin'ny elo ratsy mitsangana za de mitsangana ianao mijoro eo ambanga mijoro eo ambanga ho am'ireo fianakaviana ho am'ireo ankonanao an'ity firenena malagasy ty mijoro ambanga izao vavaka ombana fifadikanina kely ataonao tanatin'ny tokantrano ato zao aza matahotra ianao fa izy fiatraikany lehibe io isiako ny lehibe eo amin'ny fiainanareo menakavy io tsy lafi ny ara-panahy io ianao fa lasa nahery be ara-panahy de zay ihany fa isiako ny lehibe io hatrany amin'ny ankonanao ray manontolo any amin'ny fidiram-bola amin'ny haniko hoaninareo isiako ny lehibe io eto amin'ny tany sy ny firenena mety tsy hitanao androany ny vokatra zany fa ho avy ny fotoana ahitanao sy ampisehoan'Andriamanitra an'izany tadiditsika Daniela nyresantsika teo fa Daniela ny vavaka intelo isan'andro nataony Daniela tsy niraisiny Daniela teo ny eo ny valiny zany fa Daniela fa natsipy tany andavaky ny liona zany hoe fa tao anatin'ny ady mafy mihatra manaina tany no navalian'Andriamanitra ny vavaka zay nataony tany nampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny za miteny aminao fa misy fotoana hoe mety hoe tsy hitanao androany de androany inona raha vavaka ny vokatry le fifadikanina zay nataoko teo fa tadio tsara fa ao anatin'ny ady mafy tsy hanary anao Andriamanitra ao anatin'ny zavatra sarotra eo anilanao Andriamanitra ao anatin'ny fotoana ianao tsy manana lalana intsony tsy hitanao intsony zay ale hitrotro anao Andriamanitra hibatanao Andriamanitra nokatra lalana eo anoloanao Andriamanitra amin'ny fotoana ilanao fahagagana aneo an'izany Andriamanitra mbola tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay androany dia anasanao anatin'izay tenin'Andriamanitra zay raha nisy fotoana ianao hatram'izay mety nisy fotoana nahita hirika teo amin'ny fiainanao ny devolina na tsapa fahalemena mihitsy ianao hoe ohatry ny tady risy zany an'ity androany ity de vavakantsika ny baiboly mivakitsika teo de milaza fa izy ireo de naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy amin'ity an'io ty a de hivavaka mba hatonga anao hivoaka ao amin'ny fandresena inona ny ady atrehanao androany inona ny olana misy eo amin'ny fiainanao androany
tsy avelan'Andriamanitra omenatra anao famparaka ao anatiny io ianao tsy avelan'Andriamanitra iletika ao ianao dia tsy hipotratsony fa tahaka nanangalan'Andriamanitra sy namohan'Andriamanitra tamin'ny fandresena mezinezina ny Daniela tao andavaky ny liona no amohan'Andriamanitra anao amin'io no heverinao fa lavaka mangitsikitsika ny latsahanao io anarina ny fiainanao Andriamanitra tadio tsara fa tao ambadiky ny namohanany Daniela tao andavaky ny liona no men'Andriamanitra toerana lehibe tsara izany Daniela izany ary reo fahavalo ny eritreritra ndetika azy reo indray nohan'ny liona sy narapaky ny liona tao amin'ny fotoan'Andriamanitra nandratra anao amin'ny fotoan'Andriamanitra metraka amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao dia hietry ny fahavalo izay nikendry andetika anao hietry ny fahavalo izay nitady ny fomba rehetra tsy hisandratanao satria izany ny programan'ireo fahavalo nandetika ny Daniel ireo mitady ny fomba rehetra tsy hisandratan'ny Daniel eo amin'ny toerana ambony sy lehibe tia ny mpanjaka nametrahana azy amin'ity androany ity dia hivavaka ho jeren'Andriamanitra manokana ianao ho tahian'Andriamanitra manokana ianao sy ny ankonanao ary hamangy izany ankonanao izany ny tompo ao anatin'izay teny izay hivavaka tsika hitsangantsika tompo masina tsara indrindra Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra tsara ianao misaotrany amin'izany teny nomenao tamin'ity an'ity izany manay taitra anay indray tonga anay Andriamanitra tsy atorotoronao varimbarina manay taitra anay indray Andriamanitra alala tsara ny planinao sy ny programanao ny amin'ny fiainanay miantso ny anaranao androany mivavaka eto anatrianao satria fantatro fa Andriamanitra lehibe tsara sady fanaony tsara ianao mangataka manokana Jesosy ianao nefa maty teo ambony azo fijaliana mba ho velona izahay ianao nefa nandresy ny fahafatesana nandresy ny fasana mba hiara mandresy aminao koa izahay tompo masina tsara indrindra fotoana mety zao lay ranao teo ambony azo fijaliana narotsakao zany tsy latsa-datsapona izany tsy latsa-datsapona izany fa latsaky zany amonjena anay latsaky zany Andriamanitra ndraisanay ny fandresena zay fanatolotra oh Jesosy amin'ity androany ity dia mangataka an'izany ranao zany hifafy any anatin'ny tokantrano tsirairay avy any hamelombelona amin'ny tsirairay avy indray hamerina ny tsirairay avy amin'ny fireta-po amin'ny fitiavana anao hamelombelona ny afim-panahy zay diatavony devoly katona diatavony devoly lemana rano mangatsika diatavony devoly votakonana amin'ity androany ity tompo nasainao hitsangana izahay nasainao hiamazava izahay mba hanehonao ny fahatsaranao mba ho hitan'ity zao tontolo zao ity taio zany teny zany Andriamanitra tsy andalondalo fotsiny amin'ny sofiny tsirairay avy fitondra haim-panahy lehibe ho an'ny sambatan'olona misaotra indrindra Jesosy ianao no omena voninahitra ianao no asandratra mandrakizay lay raha narotsaka ao teo Kalvari ho ataontsika izany hira izany dia hitoy eo anatin'ny vavaka manaraka isika sandrata tompo zany ranao zany tsy mbola tsy miena ny heriny mbola afaka mampandresana inatramin'ny androany honao ny voninahitra sy ny dera mandrakizay halleloia misaotra indrindra mamangina isa tokantrano nisy ambatan'olo ianao mizora sy fotoana zao mbo fataro an'izy ireo fa eo anilany ianao ilaira mikuriana narutsakao tamin'ny azo fijaliana ilairana rotsaka ilaira mikuriana narutsaka tamin'ny azo fijaliana fitiavana lehibe Tinanao
anao vavaka anankiray tsika amin'izao fotoana izao satria raha ny loatra raha mba mifampitondra mambavaka tsy lavina fa na dia manao fahagagana sy manao zavatra be da be amin'ny fiainantsika ary Andriamanitra dia misy amintsika ihany no mandalo ady maro amintsika ihany no mandalo olana na dia amin'ny sakafo arotsaka aza eo amin'ny fidiram-bola mety miena zany tsy maharaka loatra ny tsy maharaka loatra ny vola mivoaka ao anatin'ny tokantrano ny viniankonana satria ny mpanofatrano dia tsy maintsy mandonofatrano foana ary ny tompotrano misy fotoana mitady an'izany mety misy fotoana ihany koa mijirama tsy maintsy aloha misy zavatra be da be tsy maintsy efaina ao anatin'ny tokantranonao na dia miena aza ny fidiram-bola ivavaka tsika hiaraka madamy Anitra Rabe Arivony amin'ity androany ity mba hivavaka ho an'ny ankonanao izy anokatra lalana eo amin'izany ankonanao zany any Andriamanitra fotoana anavana Andriamanitra anao zany ary teo avany Jesosy manokana an'izany ankonanao zany izy loharano pitahiana tsy takatra ny saina ary na dia nakatony devoly daholo aza ny teto ambonin'ny tany dia ny varavaran'ny lanitra misokatra sy mitanatana ho anao foana anao an'izay vavaka izay avy-trantsika dia tsika tena hiaraka hivavaka tanteraka ny tokantrano any aoka tena hifantoka tanteraka ianao ankehitriny hiaraka hivavaka isika asandrato ny feonao Jehovah Andriamanitra be famindrapo satianay ndreto izay mbola mangataka eto anatrianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mahatoky sy mino atompo fa hijeriny any anatin'ny tokantrano tsirairay avy ianao ankehitriny mino anao a Jesosy fa ianao ilay miondro mpijery ianao ilay Andriamanitra tsy mba miangatra ianao ilay Andriamanitra mijery any mandrakariva ao anatin'izao fotoan-tsarotra zao ny tokantrano tsirairay avy mety ao anatin'ny tsy fisina mety ao anatin'ny fahaseranana mety ao anatin'ny problema maro anefa matoky ianao a Jesosy mangataka ny famindrapo aminao midinao amin'izany tokantrano izany ianao mijery ao zatin'izany tokantrano izany ianao jereo manokana ny tokantrano izay mitady ianao amin'izao fotoana zao tompo misy zavary magaga zay tsy hainao fa tsy vitanao fa hainao Jesosy nanome ianao nanomelona ny Eli tamin'ny alalan'ny goaika mbola melona ny tokantrano Jesosy mino anao matoky anao zay Jesosy atsandrato ny feonao raha vavy amin'izao fotoana zao matoky fa Andriamanitra mahita anao topovao ny volana rehetrarehetra raha manatrika ny ady ao anaty tokantrano raha manatrika ny olana ao anaty tokantrano ao mijerenao mamahany olana ianao Jesosy mino anao atompo fa velona ianao ko velona amin'ny tokantrano io tsy amelanao tokantrano rao hafa baraka ianao tsy amelanao tokantrano menatra ianao fa mino anao zay Jesosy velona ianao ko velona tanteraka tokoa zay rehetrarehetra mitoky aminao tsy angaihay matsoatra Jesosy mino anao atompo Andriamanitra lehibe anao ka malo ny fivavaky ny tsirairay avy eny hijery ny tsoloray avy tsy ampitsanga menatra an'izay rehetrarehetra mitoky aminao tompo mamalia fivavaky izy ireo jereo ny ankonany sy ny zanany misaotra tompo matoky fa manana anao zay ianao mihitsy ny andray andraikitra ho adidinao ny tsirairay avy eo ampelantananao misaotra Jesosy la ninja ize litana ninu ampiampi lizalanti mansi utafit anau lala no masine le pamakianu masine anau lala ninja ize anau lala ninja ize mitala nidu ampiampi lizalanti mansi utafi anau lala no masine le pamakiranu masine. Amen. Raha ao anatin'ny tokantranao ianao mety nandohalika foana ianao teo ny vavaka mitsangandra mihitsy eo amin'ny toerana misy ianao ary ny vavaka zay ataontsika amin'ity dia vavaka tsy any satana mihitsy andravantsika ny heriny sy ny programme ny devoly rehetrarehetra mihitsy ny planiny satana rehetrarehetra mihitsy izay tena tetika diabolika rehetrarehetra ambadika izao confinement zao dia hopitehantsika amin'ny anaran'i Jesosy sany
tsy lavina ihany koa fa mety misy fotoana ao anatin'ny ankohonanao misy tsy salama mety misy fotoana ne tsy voatery le aretina malaza io covid-19 io no mahazo ny ankohonanao fa mety misy fotoana misy marary ao ary na dia misy marary ara ny vola tsy miditra nefa mety misy fotoana mila traitement any amin'ny dokotera tsy maintsy mila entina tsy entina roa mety andany vola ary indraindray ny devoly dia manararoatra ary tsy ampy any devoly hoe poteh any devoly fotsiny fahasalamanao fa dia tavy-potehna miaraka amin'iny ihany koa na ny toe-karenanao na zay rehetrarehetra mombanao na ny volanao sy ny arena ao tetaviny devoly potehany zany fa ivavaka tsika amin'ity androany ity na inona asana devoly ninina fanararotana ataon'ny satana ninina mbola planiny devoly any ambadimbadika any tsisy ambinina aminao sy ny ankonanao sy ny tokantranonao zany raha vatsika iny mpanodinana iny zany tonga dia anjavona tsy manan-kery aminao zany raha misy olona ny sibleny raha misy olona ny tadiavina satria zay voalazany tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe mitady an'le fiangonana mitady an'le vehivavy mitady an'raha vehivavy mitady an'le fiangonan'Andriamanitra leo mpanompon'Andriamanitra reo zanak'Andriamanitra zay ny tadiavin'ny satana opitena ary nataony azalambo mihitsy raha ny bokin'ny apokalipsy nivakitsika teo nijery nataony devoly azalambo fa ivavaka tsika izao no nisehony zanak'Andriamanitra ao amin'ny baiboly dia niandrava ny azan'ny satana ny hery ny vozinao tao anatin'ity fifadikaniny ity opite atsika reo asana devoly reo raha nisy aretina tsy sitrapanafody hatramin'izay ny baiboly no milaza manao hoe iny karazan'iny dia tsy azo avoaka iny karazan'iny dia mety tsy ho sitrana raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanina nataontsika izy zay androany ary mihitsika fa asitrana azy ny vavaka zay nataonao teo sy ny vavaka mbola ho ataontsika izao mihitsika fa aresy any devoly izay vavaka rehetra nataontsika zay angatantsika madame Clara hitondratsika ao anatin'izany vavaka fandroanareo asana devoly ery maizina rehetrarehetra teo zay ataontsika ivavaka amin'izao fotoana zao anao atokantrano dia hitsangana ianao efa men'Andriamanitra fahefana ianao ivavakantsika amin'izao fotoana zao Jesosy eo mihitsy efa ety ianao ary amin'izao fotoana zao tompo dia hoy ny tenao fa ireo dia naresy azy ny amin'ny zanak'ondry na inona Jesosy reo asana devoly rehetrarehetra amin'izao fotoana zao mandefa fikorotana saina mandefa tsy finoana manelingelina mandefa aretsina mandefa orooro amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta nandidiko anao satana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao miala anatin'izao tokantrano zao miala anatin'ny sainay miala anatin'ny fonay ao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta potehiko amin'ny anaran'i Jesosy anao satana miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao reo aretsina rehetrarehetra reo antsaina fakivina tambatra orooro devoly manelingelina miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao satana tsy mahazo manjaka atin'izao tokantrano zao tsy mahazo mitoetra ato ianao sy ny asanao ianao sy ny programanao ny veram-pandrika ao rehetrarehetra potehina amin'ny anaran'i Jesosy zany devoly manakatsakanan'olona atonganay tsy ahery vavaka atonganay variana miondrikondrika anatin'ny problème miondrikondrika anatin'ny aretina miondrikondrika anatin'ny zava-misy rehetrarehetra matonganay tsy ahery vavaka atonganay tsara tena an'Andriamanitra ianao satana amin'izao fotoana zao za mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao miala anatin'izao tokantrano zao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala daholo ny aretsina rehetrarehetra miala daholo ny aretsina ao anatin'ny kibo ao anatin'ny loha ny tazotazo ny gripa mamena ty tokantrano ty miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zany tsy malaky arato anao satana fa vale efa resy ianao efa resy ny anaranao ry devoly miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manam-pahefana atin'izao tokantrano zao Jesosy manjaka ato Jesosy manjaka anaty tokantrano ty Jesosy manjaka amin'izao tokantrano zao tsisy anjara toeranao ao tsisy plasinao ao tsisy anjara toeranao ao manakana fitahina manakana rapana io lasina rery satana tsisy anjara toeranareo anatin'izao tokantrano zao velona Jesosy miasa amin'ity tokantrano ty Jesosy antso herin'Andriamanitra mandray izao tokantrano zao mandray izao tokantrano zao mandray izao vehivavy zao mandray izao olona izao noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy noho ny amin'ny Jesosy dia mandray izao tokantrano zao misaotra Jesosy tsy malala ny ranao Jesosy dia afafy anatin'izao tokantrano zao ianao Andriamanitra ray koa hiasa amin'ity tokantrano ty ianao hiasa amin'izao tokantrano zao ianao misaotra Jesosy malala voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery alleluia Nitana nino
ampiampy izanantsy maintsy ho tafity anao lalana masine lay mpamakiraro masine anao lalany izy anao lalany izy nitanany no ampiampy izanantsy maintsy ho tafity anao lalana masine lay mpamakiraro masine. Eny ary tompoko adiva ifarana saditsika ivavaka amty androanty mba tsy hitanondronondrika zany ianao manoloana ny adinao hiatrika ny adinao ianao ary vonina ny andresy an'izany ivavaka ary tsodrano anao mba hojeren'Andriamanitra manokana ianao sy ny ankonanao isy lalana be da be tena hosokafan'Andriamanitra mihitsy isy zavatra be da be mety mbola tsy hitanao tsy fiainanao hatramin'izay fa ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao atoato zany ivavaka amty androany ty mba tena hoe anio zavatra mahagaga ilay sarim-patarina nampanantenain'Andriamanitra rehefa hiantsoantso azy ianao ary ny fotoana rehetra zay hiantsonao an'Andriamanitra ane dia hiainon'Andriamanitra anao ary amalian'Andriamanitra anao zany fotoana zany ivavaka amty eto ampamaranana eto rehefa aveo tsika dia hira anankiray ianao maranantsika ny fotoana tanteraka ataontsika ho ambadika izay le hira marana tay iny fa ivavaka aloha hitsodrano anao ho tahian'Andriamanitra ianao ivavaka tsika matoky a Jesosy malala fa teto ianao tamin'ity androany tontolo ity naneo ny voninahitra sy ny herinao tao anatin'izay fotoana foy ny arahana iteto izany ho tahinao ane Andriamanitra zavatra rehetra natao teto satria natao zany ho voninahitry ny anaranao zay ane tompo mangetaheta mba ho tratranao mafana fo ho tratranao mirehatra amin'ny fanomponanao ho tratranao mbola ao anatin'ny azakazaka amin'ny fotoana iavianao eny amin'ny raha ho any lanitra ary zany no mahatonga anay manatanteraka ny fotoam-bavaka tahaka an'izao androany a Jesosy te tiankasitraka anao amin'ny fitehirizanao anay hitahiry anay mandra-piavinao eny amin'ny raha ho any lanitra ane ianao mba tsy ho hitany devoly ao anatin'ny fangatsiatsiam-po fa toritoriana fa reradrarana ara-panahy fitavozavozana ny zanakao fa zanakao vonina ndrombaka ny fiainana mandrakizay no hitanao Jesosy io ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hitanao hita manokana zay rehetrarehetra ny tononona hoe anao ane Andriamanitra na ny ateraky ny kibonao na ny fanananao na ny iainao dia tahaka nanasin'Andriamanitra fiarovana ny Joba ka tsy nahafahany devoly ny kitikitika azy no anaovan'Andriamanitra fefy manodidina anao ary tsy ahitany devoly irika hidirana eo amin'izany ankonanao zany raha be da be ny olona nipotehany devoly sy nataony devoly raim-bava narapaka satana hatramin'izay manomboka eto kosa ianao sy ny ankonanao dia ho zanak'Andriamanitra matanjaka tsy ho laitra ny devoly tahaka an'izay tsy nafanlioana nandrapaka ny Daniela tao andavaka tao no amonjen'Andriamanitra anao ihany keo anatin'ny ady rehetra zay misy eo amin'ny fiainanao anao lalana mahagaga sy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra ary ny planin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra aminao ane tsy ho voasakan'izany na dia be da be no mitsangako fahavalo tahaka an'izay nitsangana ny fahavalon'ny Daniela tsy isandratany dia tahaka nanandratan'Andriamanitra ny Daniela tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ka nampiaiky volana hatramin'ny mpanjaka sy ny olona rehetrarehetra ny fomba namonjen'Andriamanitra azy tao andavaky ny liona no ampiaiky volana n'ireo olona manodidina anao reo ihany koa ampiaiky volana ny fahavalo ny andro zay ampitehanao tao andavaka tao fa hivoaka ao amin'ny fandresena miezinezina ianao sy ny tokantranonao raha ho avy eny amin'ny raha ho alanitra tsy ho ela Jesosy satria tsy maintsy ho avy izy dia ho hitan'i Jesosy ao anatin'ny hafanapohana ianareo menakavy ho hitan'i Jesosy ao anatin'ny hazakazaka ane ianareo ho tratran'i Jesosy eo mpanompoana azy ane ianareo menakavy ary tsy hisy votra tsy hisy tavelaka hiara-devina amin'ity zao tontolo zao ity na iray azy andrombaka ny fanjakan'Andriamanitra no ny amin'ny hery zay nivozinao tao anatin'ity fivadikanana ity hitahiry ianao mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Eto mpamararana izay irisainao maranantsika azy izay andro ray izay no andrasako hiverina ny mpamonjiko ho mantsara ny fo mampananao fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra izy ho voalazan'ny teniny ary amin'ny ora sy ny fotoana tsy ampoziny be sy ny maro ny aviany eny amin'ny raha ho any lanitra ataontsika izay hira mahafinaritra izay.
izay andro izay no andrasako iverina ny mpamondriko ho hitako izy anatrikay ny sandriny ho asampiny ay ary hoe ty an'izay toerany ao hatramizay de sombintsominy sombiny any no fantatro faminizay ny ambarany ay ny zava-miafiny fanay honina eo anilany ao ny fanantenako ty olehona te sosikliny fakay kinandro izay amonjenay avide sosio maranata ataovy amin'ny fifaliana tsy amin'ny fanantenany zany izy zany fa hoavy zay fotoana izay andradranao any lanitra iaviny lay mpamonjy anao ampakatra anao eny afaliny ny ampakarina eny afaliny ny ampakarina rehefinjao ny mpampakatra tontolo tsy fahitety zay jereny maso vaovao ery lasa toko ny zavatra talo boka ny fole nanandriamanitra no hidrovoay ny toerako ifankahita amin'ny havako ao maty talo fa vovonjiko iara mitoetra milay tomposo ny fanantenako tsy lehona jesosy kwine faka kinalizay amonjenay avide sosio maranata ifanantenakwe tulevune jesosi kwine inde faka kinalizay amonjenay avide sosio maranata avide sosio maranata avide sosio eny ary tompoko izay ny fotoanany rahantsika ko amin'ny fotoana manaraka indray a tavaraketsika ao anatin'izao vavaka raha mbola te hitoy ianao ao anatin'ny fifadian-kanina kely izay mba ataonao ny tiany ity a dia tohizo hatramin'ny ariva fa ho hitanao a fa andray valim-piti lehibe ao anatrehan'andriamanitra ianao a amin'izany ezaka lehibe ara-panao ataonao zany a samita in'andriamanitra daholo tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka
na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandeteny izy mba asika Angunanisik